taona 2024 tsy resy ianao fa tafita ny 20 taona hoarinao hatrany ny tompo araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia toko 5:30 dia ny 9:7 ka hatramin'ny 10 ny ampijaliana ny fahavalon'ny Israely indrindra fa Edoma sy ny fahasambaran'ny navotany Jehova. Isaia 5:30 dia ny 9:7 ampaherezo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy lazao am'izay reraka ampo hoe mahereza aza matahotra indro Andriamanitrareo ho avy mitondra famalina dia ny famalina Andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy ianareo dia ampahiratina ny mason'ny jamba ary ampaladina ny sofiny marenina dia hitsambikina tahaka ny diera ny mandringa ary ioby ny lelan'ny mona fa hiboiboika any an'efitra ny rano ary isy reny rano any amin'ny tany kiarankaina ny alonalina mitarehin-drano dia ho tonga faritoko ary ny tany mangentana oloarano miboiboika ny fonenana izay amitsahany ambody dia niry volotara sy zozoro ary isy lalambe any dia lalana voavoatra izay atao hoe lalan'ny fahamasinana tsy mba handia izany tsy madio fa Jehova omba azy ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na dia ny adala aza any tsy hisy liona sady tsy akaran'ny biby masika tsy hita ao reny fa ny navotana no andia azy eny navotany Jehova iverina ka ankanziona amin'ny fihobiana ary ny fifaliana mandrakizay no eny andohany azo fifaliana sy faharavoravoana izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fisentona anohizatsika izany niaraka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Mateo dia ny Mateo toko 20 dia ny 7:20 ary raha niala tao Jeriko izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an Jesosy ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana ary no nyreny fa Jesosy no mandalo dia niantso izy nanao hoe mamindrafo aminay ry Tompo zanak Davido ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina
fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe mamindrafo aminay ry tompo zanaky davida ô. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe inona ny tianareo ataoko aminareo? Hoy izy taminy, tompoko, ny mba hampahiratina ny masonay. Ary Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masony ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka ny Jesosy. Amaranantsika ny vaky-teny dia araka ny voasoratra ao amin'ny boky ny fanambarana dia ny boky ny Apokalipsy. Ny Apokalipsy toko 7 dia ny 17 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy toko 7 dia ny 17. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia, izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidiny Davida, izay mamoa ka tsy hisy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiana varavarana mivoy eo anatrianao ka tsy misy maharindrina azy, fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana izay milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iakohoko eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy izay hiatra amin'izao tontolo izao ho fizaham-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingana tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolon'Andriamanitro ary tsy hiala eo intsony izy, ary ho soratako eo aminy anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ho tahinana nezany teny izany ahasoa sy ahatsara ny fiangonana. Mivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Anjevan'Andriamanitra raha eo noho ny fitahina sy ny fanambinana nomenao anay dia nitantananao indray izay tonga somatsara eto amin'ity fiangonana eto Moramanga ity. Maro aminay no avy any amin'ny lafivalon'ny nosy, na ny atsimo na ny avaratra na ny andrefana na ny atsinanana. Tonga eto izay hatrany ampitan-dranomasina any ary dia misy vahoakanao solotena tonga miaraka aminay eto mba hiaraka hivavaka eto amin'ity fiangonana Moramanga ity. Koa dia misaotra raha eo noho ny fitahinao ny rovanao anay tamin'ny loza rehetra tamin'ny lalana izay nalehanay ka tsy nahita maso reny akory izay efa nitantananao ny dianay. Misaotra koa ny amin'ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenao anay mbola nahafahanay mitondra ny fanatitra maro samihafa ho fanohanana ny asanao sy ny ampafolo-karena araky ny baikonao. Fa raha tsy nitahinao sy nambinanao tokoa izay dia inona moa no atolotra eo anao. Tondra mbavaka izay ho nivoakanao tsy mba nanaka tolotra no ny antony maro samihafa Tompo, mba ho tahinao sy ho ambininao ne nivoakanao tsirairay avy ka tsy hitsanga menatra eo anatrehan'ireo fahavalo izay mandatsa isan'andro manao aiza izay Andriamanitra reo maninona raha tsy mitahy anareo, fa mba sokafanao ny varavaran'ny lanitra ka mba omenao fitahina koa nivoakanao tsirairay avy. Dia mitenena ary Jehovah fa mino izay amin'ny alalan'ny fananao masina amin'ny alalan'ny vaky-teny tao. Tahinao ny programa sy ny fotoana rehetra izay atao eto, ny fanokanana diakona, ny batisa izay ho atao ihany koa rehefa avy eo, mba ho voninahitry ny anaranao satria izany tokoa ny baiko nomenao anay hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra izay nareo vao manao batisa azy. Dia indro hamomba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, raha mampianatra azy ireo hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ianareo. Misaotra raha eo mitenena ary Jehovah fa mihaino indray izay amin'ny alalan'izany vaky-tenin'ny soratra masina izany ny anaran'i Jesosy. Maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no angatana izay mivavaka izany. Halleloia, amen. Manasantsika ary mba azo toerana. Fifaliana lehibe eo anay ny miarabantsika fiangonana paroasy regionaly eto Moramanga
izay tafavory marobe ato amin'ity trano fivavahana ity amin'ity androany sabata ity na dia atao hoe eo aza ny andro izay ratsy satria dia araka nambaran'ny pasterantsika tao dia efa ray volana no nanerika sy nanorana ny andro ary mangatsika kanefa na izany aza dia misy solotena avy amintsika ny avy lavitra indrindra angamba zao dia ny avy any Anosy-Beanala tonga eto ary tsy mbola nahitan'ny pastera mivantana angamba ianareo raha tsy voandroany tsangano hoe ary ny tanany hoe zay vao mba nahitan'ny pastera mivantana androany tsika avy any mba mivoatra lavitra dia lavitra any rehefa mirava eto zany manome kely anahy nareo mbola tsy nahitana reo zany reo zany mbola misy ihany zany hatramin'izao olona mbola tsy nahitan'ny pastera maolona mivantana dia mahafinaritra fa raha iditsika ray lalana mba mifakaitatava mba misy hotantaraina any tanàna any dia tena nahita tokoa ny masonay fa tsy mba nisofina tsony no nandre fa sady nandre ny sofina no nahita ny maso ka dia miaraba antsika sambany mba mifakaitatava tsika fiangonana manodidina rehetrarehetra dia tsy adino koa ny miaraba ny vahintsika avy any Frantsa any tonga eto izy efa mianaka ranabavy Judity ny zanany lamatoa Etienne ny lamanaraka Nathan dia ny vavy zanaka fahatelo vavy zany Eliza saika mitondra anarana ao amin'ny baiboly avokoa izy ireo dia mahafinaritra zany satria hoe na dia ny ampitan-dranomasina any ary ny zanaka gasy vazaha dia efa mitondra anarana ny baiboly ako dia arabaitsika reo vahintsika avy any Frantsa ireo zany tamin'iza tany Frantsa dia tany amin'izareo any vantana any amin'ny toerana zany Saint-Brieuc zany misy azy ireo any Frantsa any amin'ny andrefana ny Frantsa zany moron-dranomasina varatra andrefana izy io raha ny fahalalako anazy dia tamina dia tany Frantsa dia mba nasainy zareo tamin'izay mbola anankiray ny zanak'izy ireo dia ny lamatoa Etienne tamin'izany mbola teo ankizy teo amin'ny roa taona teo izy tamin'izany efa folo taona moa zao efa nandehanako tany amin'izareo farany tonga tiry zareo efa anankitelo ny zaza ny vadiny izy madame Judith koa dia efa vita batisa tamin'iza tany Frantsa zany nanao batisany zareo fa noho ny asa mandraraha moa zany dia tsy afaka ry zareo ny ramose zany tsy afaka miaraka amintsika eto ka dia zareo no solotena amonjy ny fa 20 taonan'ny fiangonana apokalipsia izay ataontsika mivolana io mino hafa efa miomana avokoa tsika tsiraray avy amin'io fa 20 taona io satria marobe ny olona no mbola tsy nahitany zany Antananarivo izany takan'izy telo mianadahareo zao dia sambany vao mba nahitany zany Madagasikara izany sambany zareo vao mba nahitany zany Madagasikara izany dia ahitany zany atsondrobe Colosseum fivoriana iraisany voaka eran'ny Madagasikara zay afaka rehetrarehetra dia miezaka mba amonjy an'io satria dia io fety be horetany horen-danitra anako eran'izao tontolo zao anako eran'ny lanitra ray manontolo fa natratra ny 20 taona ny fiangonana apokalipsia 20 taona sisa dia tratra ny 70 taona zany hoe misasaka zany ny diatsika zany raha ny 70 taona no resahana dia efa misasaka amin'ny 20 taona ary 20 taona sisa dia ho tratrany fa 70 taona ny fiangonana dia maty atoka zay tsy ahitan'izy io satria dia ho fitantarahana fotsiny eninao dia mitsiriritra fotsiny ianao fa dia efa miomakoma anao ary efa manomanomana zavatra tena manga sy fotsy taka ny lanitra mihitsy tsika eo fa dia vavaha mafy mba samy salama vatana mba samy azo ny fray rehetrarehetra koa andehanana any efa nafarana foana hoe samy manangona dia manangona dia manangona fray hatramin'izao fa ho avy ny fanangonana fa ho aizytsika ho any an-danitra zay tsy hoany aza mitehaka ianao ato antrano ato koa raha tsy hoany aza mitehaka ianao dia mianao ato tokantrano ato amin'izao alina izao
Haleluya. Dia tsy adintsika miarapa mivoaka an'Andriamanitra rehetra koa zany maneran-tany. Zay no ela fa misy teny zay nomena antsika ato amin'ity perikôpa ty. Vakitsika kely vetivety le Isaia toko fa 5:30. Isaia toko fa 5:30 ny 7 ka hatramin'ny 4. Isaia toko fa 5:30 ny 7 ka hatramin'ny 4 zay manao toy izao hoe ampahirezo ny tanana miravoravo ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao am'izay reraka po hoe mahireza aza matahotra. Indro Andriamanitra reo ho avy mitondra fahamaliana dia fahamalian'Andriamanitra. Eny izy tokoa no ho avy ka amonjy anareo. Ampahirezo izy ny tanana miravoravo ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao am'izay reraka ao po hoe mahireza aza matahotra. Ny lohatenintsika amin'ity 7 volana farany amin'ity volana jiona ty dia hoe tsy resy ianao fa tafita ny 20 taona hoarinao an-tranony ny tompo. Betabe amintsika zany matoa mivoaka ty toko sy andininy ity. Betabe nefa miravoravo tanana ny sasany. Ao nefa manomboka ame malemy ny lohalika satria mangatsika ny andro. Ao nefa reraka ao am-po. Ahoana ihany miandro valim-bavaka, tady vokatra fa mbola tsy mahita. Misy nefa mahazo valim-bavaka, misy nefa nahazo ny vokatra, misy nefa nahazo ny fitafiana, misy nefa afaka atao amin'ny faharerahana. Fa mbola misy vahoaka vitsy, mbola misy vahoaka an'Andriamanitra ao mbola mitady ravoravo tanana, tady alemy ny lohalikany, tady horeraka ny ao am-pony. Dia tonga ny 4 ray volana sy tapany alohan'ny 20 taona hoe tsy resy ianao fa tafita nyty 20 taona ity. Dia eo ampiandrasana nyty 20 taona 13 aogositra ankalazantsika 20 taona ny fiangonana ity zany. Dia tonga ny 4 melony atongavana eo ampahirezo reo vahoaka manana tanana miravoravo rehetra reo pastera Maiolina. Atanjao ny lohalika izy reo. Lazao am'izay reraka am-po hoe mahireza ary aza matahotra fa efa indro Andriamanitra mitondra fahamaliana. Izy tokoa no avy ozy izy amonjy. Amen. Ka ampahirezo reo vahoaka ireo. Ampahirezo androany zany itsika ato amin'ity fiangonana ity. Tsika zay mihaino zao toroteny zao ato tokantrano ato, na ty amin'ny toeram-pivarotana, na ty amin'ny toeram-piasana, na ty ambony fiarakodia, zay toerana misy atsika mihaino an'izao afatra izao. Ahery ianao zay manana tanana miravoravo, ianao manana ny lohalika malemilemy io, mijoro fa atanjaka ianao miala eto tsika androany. Ianao zay rerareraka po io, sotrorano mangatsika androany fa afana ny fonao io, afaka io tensionao io. Satria efa tonga Andriamanitra, efa tonga Andriamanitra nio. Tsika mihaino zao toroteny zao ampahery atsika, tondra famonjena ho atsika. Raha tsy mino an'izany ianao dia aza miteka. Haleluya. Amen. Dia inoy ary ty fampahirezana ny tanana miravoravo sy ny lohalika malemy ity sy ireo zay reraka am-po. Finy zany fampahirezana omena atsika izany. Fampitoy tamin'ny sabata herin'ny tao io. Vehivavy endry manorona ninona ozy izy? Ny tranony. Ny fiangonana endry zany dia manangana ny tranony. Fa ny adalany maninona zany? Mandrava azy. Namaky tenitsika amin'ny testamenta vaovao tao amin'ny perikôpa, tao amin'ny Mateo toko 20, miresaka ilay jamba nampahiratany Jesosy. Fa ny verset synoptika tsaratsara mitovy amin'io resantsika, mamelabelatra azy lavalava kokoa. Dia andaontsika raisitsika ny amin'ny Luka toko 7:20. Luka toko 7:20 ny andininy 5:30. Le jamba tao Jeriko ihany ty resahana ity. Fa ato izy mamelabelatra lavalava kokoa azy, mba hitantsika ny tena valiny any amin'ity hoe tanana miraviravy, lohalika malemy, reraka am-po ity. Ampahirezo ireo izy.
Lioka toko 7:30 sy ny manaraka nampahiratany Jesosy lehilahy jamba tao akaikin'ny Jeriko. Ary raha Jesosy nanakaikin'ny Jeriko dia indro jamba anankiray mipetraka nangataka teo amoron-dalana. Roa izy io jamba io fa ny anankiray zany ity resahan'ny Lioka ity. Raha Matio dia nilaza fa anankiroa lahy izy ireo, fa ny anankiray tamin'izy ireo zany ity tena tantaraina ato amin'ny Baiboly ity. Ary andreny vahoaka nandalo izy dia nanontany hoe inona zany, satria izy jamba vahoaka mandalo kitapa be da be mihitsy. Dia ireo jamba reo tsy mahita an'izay mandalo fa hoe inona zany zavatra kitapa be sy vahoaka be mandalo zany, fa misy inona fa misy inona. Ary hoy ny olona taminy, Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Ozy ny olona hoe Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Zay nanalany olona Jesosy, Jesosy avy any Nazareta. Dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe, ry Jesosy zanak Davida mamondrafo aminay, mamondrafo amiko. Naverimberiny io teny io zany. Ary zay nandeha teny aloha dia ny teny mafy azy mba angina. Fa vao maika izy niantsoantso hoe ry zanak Davida mamondrafo aminay. Ozy izy ny olona mangina fa jambo ty, sa mitapatapy eo. Inona koa ny ilany Jesosy ny avy any Nazareta n'izay jamba ry. Tsy tia lalany zany aho ozy izy le jamba. Ry Jesosy zanak Davida izy tsy atony izy amin'ireo olona reo izy kisy jamba. Fa dia natsotsony fa tany foana. Ry Jesosy zanaky Davida mamondrafo aminay. Reto vahoaka reto ny teny hoe ry Jesosy avy any, avy aiza ozy izy? Avy any Nazareta. Fa neny jamba reto tonga dia ry Jesosy zanaky izy ozy izy, zanaky Davida. Io lera zay ny Apokalipsy liona avy misolofon'ny Davida. Izany hoe ty jamba ty zany na dia jamba ary ny maso zany, tsy mahita ny endriny dia mahalala hatrany amin'ny firazanan'i Jesosy. Fa zany Jesosy zanaky Davida zany dia mampitraka ny tanan'ny olona miravoravo. Izany Jesosy zanaky Davida izany dia mampatanjaka ny lohalika maninona malemy. Izany Jesosy zanaky Davida izany dia mampatanjaka ny olona reraka ao amin'inona ozy izy, reraka ao am-po. Ka na dia ny jamba ary na ara-nofo na ara-panahy dia ain'io Jesosy zanaky Davida io manao sinizy eo amin'ny Apokalipsy. Io lay mpanjaka sy tompony tompo. Ka ozy izy reto olona reto mangina fa jamba fa tsy zavatra fantatra ao, vao maika izy niantsoantso, tsy izy tia lalany zany. Sasy dia mangina ty fa manala baraka, Jesosy zanaky Davida mangina hoa, tsy raha zany Jesosy zanaky Davida oky. Nga hitanao moa zany izy amin'ireo olona izy tsy rarako zany, fa fantaro izy fa mandre anahy. Izy amin'ireo olona reo izy tsy rarako na izy amin'ireo izy fa Jesosy zanaky Davida. Gama nisy olona sosotra misy natony jamba tony koa tsy malala hoe jamba pelipelika pendipendina. Ataon'ny olona inona koa nao jamba iny mahiratra ary reo tsy hitany zay naovany azy. Nao zay jamba ry tsy rarako zany, vao maika izy niantsoantso. Miala amin'ireny zazakapoana reny manginy ty vao maika ataony mafy be ny feony. Tomany izy manginy ty, manginy ty vao maika izy miantsoantso. Zany ny olona manantena fa na dia manana tanana miraviravy ary, na dia manana lohalika malemy ary, na dia reraka am-po azy, dia na dia tsy hitany masony azy zany Jesosy zany, dia antsoiny zany, antsoiny amin'ny feo mafy zany. Na dia misy hitena ianareo ve dia azo valim-bavaka eo ianareo ve dia ho tafavoaka amin'ny tsony na inona ataonareo. Efa teneninareo fa jamba fa tsy izy tsony fa inona mbola tabatabana reraka fotsiny eo nareo fa tsy heno anareo zany izy fa manginonareo. Dikany hoe mangina aza miteny tsony, dikany hoe mangina aza mivavaka tsony, dikany hoe mangina aza manonona ny anarany zany Jesosy mahatsasaky ny herinandro zany tsony, fa manginonareo reraka fotsiny. 2013 ary efa tsy tanteraka, ina mbola hiantso atsony eo. Fa vao maika le jamba naninona ozy izy, vao maika izy niantsoantso. Tenino manginy ty tsy rarany zany, Jesosy avy any Nazareta manginy ty tsy rarako zany, Jesosy zanaky Davida manginy ty tsy rarako zany hoa fa Jesosy zanaky Davida vonjeo izy niantsoantso to. Inona ny zavatra nitranga? Ary Jesosy nijanona
ndiny efapolo zany Jesosy zanak Davida eo mamindra fo amiko ndiny efapolo Jesosy nijanona dia nasainy hoentina eo aminy raha lehilahy ary rehefa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao ary hoy izy tamin'ny tompoko ny mba hampahiratana ny masoko dia hoy izy Jesosy taminy mahirata ny masonao ny finoanao no efa nahavonjy anao mahirata ny masonao inona izy nefa nahavonjy anao ny finoanao nefa nahavonjy anao ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka ny Jesosy sady nankalaza an'Andriamanitra ary nivoaka rehetra raha nahita dia niteran'Andriamanitra inona no tiako ataoko aminao izy Jesosy rehefa nampanatsoina le lehilahy aseva makaty izy Jesosy dana teneny izy le jamba miantsoantso seva makaty eo le olona nitabataba rehetra hoe mangina menatra daholo andao ny fatadiaviny ianao e sady mipotsapotsaka ery ny molona fa reto olona mahiratra manodidina azy reto nisy natsony ve tsisy natsony fa dia fampanaranaraka azy eny fotsiny fa le jamba tary manana tanana miraviravy mahalemy lohalika reraka ampo amin'ny fahajambanao izy ny antsoantso dia reny Jesosy ny antsoantsony amen tahaka izany koa tsika zany tsika izay lazay ny olona fa jamba dia reo dia mbola jamba foana ve nareo dia mbola mipetraka ao e tony fa voapetaka ny vy mamay mihitsy zay zao mahiratra efa niala tao fa tony dia mbola jamba dia mbola ao amin'ny apokalypsy any dia efa voafitaka ao dia efa tao inonao dia efa laniny ao nefa folokarena tsisy dia mbola jamba dia mbola mifikitra ao ihany dia nefa jamba mifikitra eo amin'ny toerana misy azy io rehefa reny fa nandalo Jesosy dia naninona le jamba ny antso mafy izy satria manana tanana miravoravo ny teny marary sy ny fandrabin'ny olona sy ny esotenin'ny olona sy ny opy isan-karazany ataon'ny olona eny le jamba daholo eo efa malemy lohalika eo izy efa reraka po izy fa reny izy zay Jesosy fa nandalo vo maiky izy ny antsoantsony ny okoka raha ao nareo dia hijaly eo raha ao anareo dia jamba eo dia mahantra eo anareo dia hita anareo fa dia ho jamba mandra-pahafatinareo nareo nandalo Jesosy ny antso mafy izy fa Jesosy tsy niantso an'ireto olona milaza mahiratra izay nampangina ny jamba reto tsy niantso an'ireo zay ampanalao ty le jamba inona ny tianao ataoko aminao raha mba mety ianao izy izy dia mba hampahiratra ny masoko mamindra fo amiko dia hoy izy Jesosy ny finoanao nefa nahavonjy ianao ny finoanao nefa nahavonjy ianao izy izy tsika zay reraka po androany manana tanana miraviravy io manana ny lohalika mahery io androany raha mino ianao dia ho afaka aminao io fahajambanao io androany me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka miraviravy tanany ianao fa ohatrany tsy mandeha ny varotra tsy mandeha ny fambolena sy ny fiompiana tsy mandeha ny fitaterana tsy mandeha ny asa mandrarà na asa borao na asa tanana na mekanisien na manao vilany na manao arona na manao tsaitsoko zay asa ataonao tsy mahitasy ianao nitrosa mevosa ihany dia efa manomboka miraviravy tanany ianao manomboka reraka anao ahoana ihany ary izy ty aiza ihany le Andriamanitra aiza ihany le Jesosy dia ozy izy ny jodaisma ka nareo miantso Andriamanitra sy Jesosy io ny tsy razahoanareo valimbavaka fa tsovy Yahosoa izy atsovy Elohim izy fa mivany io fa ny jodaisma ny tena izy ary io ny tena fivavahana izy fa miala atao nareo fa tsy izy tsony io aiza nareo tsy horeraka tsy raviravy tanana zany tonga ty amintsika daholo tonga daholo ny fanenjain'ny fianakaviana raha miala atao nareo dia amenay tany ambolena amenay omby mena kisoa mena zao omena financement fa raha ao nareo nahariary tsy misy mivoaka aminay tsisy anomenareo zany dana makany amin'ny mahay olona mangataka anareo hoe dia mbola jamba foana fa Jesosy tsy niantso an'ireo olona mahiratra reo fa le jamba miraviravy tanana sy malemy lohalika sy reraka ampo io taovy makaty izy taovy makaty fa efa ela ny jaliana tao
Ino no tiako atao aminao? Mampahiratanao ny masoko. Ny finoanao ozy izy Jesosy. Ny finoanao no amonjena anao. Androany zany zay manam-pinoana na totokatrano atsika na iza miheno n'ity raha toriteny ity atao am-piangonana na tokatrano na aiza. Raha manam-pinoana ianao androany dia ahiratra io masonao io dia mite afamafy ianao raha manam-pinoana. Halleluja! Fa io tanana miraviravy io manomboka amin'izao tsika mandre izao afatra izao, efa tonga Jesosy miantso atsika. Mandehana aty dia mandehana araka ninona ozy izy? Araka ny finao tonga dia ndeha aza misalasala. Jesosy efa nilaza tamin'ny toriteny tamin'ny heriny. Raha mahita ny tompony mandondona ny trano izy ka avy hatrany dia mamoza ny mpanompo zany ozy izy. Avy hatrany tonga dia ho avy ny fitahiana. Tsika vaokan'Andriamanitra koa zany mandondona opotsika koa Jesosy amin'ny tanana miraviravy io androany. Takina amintsika fotsiny manana finoana ianao manomboka amin'izao hoe tena iva io problemako io, ho sitrana io zanako marary io, ho sitrana io vadiko marary io, io variko tsy mandeha io roborobo io, famboleko tsy mandeha io dia amokatra be io. Ny asa fivelomako na inona tsy voatonika daholo na tsy fivelomantsika na tsy mananasa ary tsika, tsy raviravy tsony ny tanatsika, tsy alemy tsony ny loalikitsika, tsy ho reraka poitsony ny voakan'Andriamanitra fa tonga Jesosy hamonjy azy meo azy ny voninahitra anatrak'izay. Halleluja! Halleluja! Pikelika mihitsy dia volo romodromotra mihitsy any zao. Mahirata ny masonao izy izy. Ny finoana efa navonjy anao niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka ny Jesosy sady nankalaza an'Andriamanitra. Vao nahiratra zany ny masony, tsy nataony veloma Jesosy hoe dia misaotra anao zany fa dia efa nahiratra ny masoko fa dia andeha hiverina angataka indray. Fa avy hatrany dia naninona ny Jesosy izy nanaraka azy. Sariny zany ry voakan'Andriamanitra dia ity. Beta be ny olona tsy mahatsapa hoe nampahiratany Jesosy ny masony. Efa Jesosy nampahiratra ny masony, nilaozany indray Jesosy, nilaozany indray ny fiangonany, fa lasa nandeha ny mitoeran-kafa indray izy, dia tsy mahatsiaro ny varavaram-piangonana intsony. Efa Jesosy ny nampahiratra ny masony, napitraka azy tamin'ny tanana miraviravy, nampatanjaka azy tamin'ny lohalika malemy, nampahery azy tamin'ny fony efa reraka. Io Jesosy io betabe ny ankizy tafita amin'ny fianarana, tsy tsarontsony Jesosy. Betabe ny olona sahirana tamin'ny fivelomana ray manontolo fa nahita ny Jesosy, nahiratra ny masony, tahinana azy fanambinana, tsy nanaraka ny Jesosy tsony izy fa nilaozany, nilaozany ny fiangonana. Fa ty eto ty jamba ity fatany tsara tato izy no nalala zany Jesosy maty atsasaky ny herinandro zany. Tato izy no nahazo an'izany fitahiana zany. Misy nefa nahazo trano, nefa nahazo fiarakodia, nefa nahazo volabe, nahazo moto, nahazo kotera, nahazo vady, nahazo taranaka. Misy olona tsy niteraka mihitsy. Tato vao niteraka nahazo taranaka. Inona ny tsy azony? Rehefa azony zany nahiratra ny masony, ka izy nanaraka ny Jesosy. Fa ity jamba ity kosa, raha vao nahiratra ny masony, inona nataony? Lasa nandefa izy. Lasa izy nanaraka ny Jesosy. Dikan'izany tsy hoe korony hoe anaraka ny Jesosy takany tamin'ny androny, fa manaraka ny Jesosy eo am-piangonana. Fotoanany koral mira izy, koral mira eto manaraka an'isa zany koral mira, manaraka ny Jesosy. Fa tsy hoe rehefa miady eo ny samy koral dia fa minona tsy manao koral tsy ny mahasosotrako. Fampiatsara vela tsy mifampifosafosako. Hoy izy zao jaty anao tsony. Ananina nareo tsy nanaraka ny Jesosy tsony? Tery zava-maneno ka ohatra ny akolitako lasa ny akolita ny kininako. Tsy manaraka ny Jesosy tsony. Ananina nareo tsy fa mitaka ny volako. Ny ndramony tsy naveriny zany indray lazainy fa hoe misoloky azy. Tsy napoizika ao am-piangonanao dia misy ny fanao an'izany. Lasa izy tsy manaraka ny Jesosy intsony.
olona samy olona zany tsy mifankahazo. Enao sy le olona anankiray tsy mifankahazo dia Jesosy indray tsy narahanao. Nefa le olona ny teny tamin'le jamba manginy ianao tsy mifankahazo zany le jamba sy le olona. Tsy mifanaraka. Manginy ty vao makely jamba ny kikika. Tsy rarahako zany fitapatapa ilelalela. Fa rehefa hita Jesosy, le jamba anganana hoe nahiratra amin'ny masoko ty, iza le nandrarandrarana atao tsy kikikika iny. Iza le nandrarana atao aza mikikika iza. Nahiratra zao dia ahoana? Da ifampitady. Zarangaty anaraka anao Jesosy fa nahiratra amin'ny masoko fa misaotra anao ihany aloha zany. Tsy ndraran'le jamba zany na iza, na mifamaly tamin'ny vadiny izy, na mifamaly tamin'ny olona izy, na mifamaly tamin'ny olona izy. Izy dia tsy nanaraka an' Jesosy nanomboka teo. Alleloia. Tahaka izany koa ne zany efa voazantsika fiangonana. Aiza moa tsy ravoravo tanana, aiza tsy ale amin'ny lohalika, aiza tsy horeraka po. Famaly amin'ny olona, famaly amin'ny paster, tsy mifankahazo amin'ny komity, tsy mifankahazo amin'ny mpiara-mivavaka ao, na diakona samy diakona, dorokasa samy tarika samy dorokasa. Fanao toetra tsy zaka sy ny sisa dia mifanilakilaka sy mifanevateva sy mifanompo eo. Dia nefa rahany Jesosy nampahiratra ny masony indray no ialana. Ialana indray le Jesosy. Olona samy olona zao andefasan'ny olona tsao fotsiny venao hoe za mandeha lasa manompo doany misotro rà hony aho dia zay hono tsy vavahany tsony. Zay ny tsy anaranan'ny Jesosy tsony. Dia milaza koa izy hoe fangamo raha tsy aminareo ihany dia tsy manaraka an' Jesosy. Fangamo aminareo ihany natao hoe manaraka an' Jesosy. Fa taiza nalalana an'io Jesosy io tsy tato amin'ity lalany ity. Fa nga Jesosy nifidy firenena hafa tany sa nitady olona hafa tany. Nitarika anao sy tamin'ity lalany ity. Io ny lalana nitsonao ka raha nisitraniny ianao nampahiraty ny masonao dana manaraka azy. Fa ny olombelona mety iova. Takandry Solomona, takandry Davida, takandry Abrahama, takandry Jakoba. Olombelona takany olombelona reo dolo reny mpaminany reny. Nanana ny fahalemeny, nanana ny fahalavony sy ny fahotany. Fa Andriamanitra tsy niova hatramin'izay. Rehefa manaraka an'Andriamanitra ny olona, dia hain'Andriamanitra ny mampitraka ny tanana miravoravo, mampahery ny lohalika malemy, mampatanjaka ny foreraka. Hain'Andriamanitra zany fa akino amin'ny vadinao ary akino amin'ny olona, akino amin'ny pasteranao, akino amin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ny fiainam-panahinao. Dia very amin'izany ianao. Fa ianao rehefa nampahiratiny Jesosy dia andana manaraka azy satria hitanao izy. Izy no hitanao. Ka raha mety misy olona mandainga ato, na misy olona mangalatra ato, na misy olona mijangajanga ato, na misy olona manompo sampy ato, na misy olona manao teny marary ato, misy olona manevatevanao sy ny sisa ao, fiangonana sy ny sisa ao. Ataoven'izao, tsy ianao no arahako ato amin'ity fiangonana ity, tsy ianao no ivavahako ato amin'ity fiangonana ity, fa Jesosy nampahiratra ny maso. Halleluja. Amen. Fa raha ianao tsy niditra tato amin'ity, za tonga ato tsy pastera no arahako ato. Ka hoe rehefa metimety nataon'le pastera na evangelista na missionnaire dia anaraka. Za zao nihaino ny missionnaire antsika zao avy any Nosy Benal. Namaky teny teo izy. Raha fahinoko ny famakiny teny, tena ohatran'ny mon père mamaky teny mihitsy izy. Zany nivaky tenina mon père zany ho. Ary raha tsy hainao an'izany ianao dia tsy tena tsy maheno ny tenin'ny mon père intsony ianao raha vao tsy maheno an'izany vaky teny zany. Ary so ihany tsika tsy manana pastera vehivavy fa lehilahy. Ka zay no mahatonga anazy hoe mon père. Io moa ny anaran'tsika missionnaire. Mon père Philbert missionnaire any Nosy Benal. Ka tena matsiaro tany amin'ny andro fahiny mihitsy aho hoe zany ny famaky ny mon père teny rehefa mamaky teny izy. Sady mazava no mikadona tsara, mitotona amin'izay tokony hanotonana azy le feo. Fa tsy manao vaky teny monotone be fotsiny, tsisy point, tsisy virgule, dia ohatr'izao vaky teny. Ary raha Jesosy nanakaiky anjera koa dia indro jamba nanaraka iray nipetraka nangataka teo amoron-dalana ary raha nandre izany vahoaka raha mandalo dia nanontany hoe izy no moa izany ary ny olona nanao tamin'ny Jesosy avy Nazareta no mandalo dia nantso mafy raha lelaka nanao tamin'ny ery Jesosy zanaka daveo mamindrafo aminay, tsisy point, tsisy virgule. Fa neny mon père Philbert tena tonga dia mikatokatona. Inona moa izany? Ao tsara mihitsy ny vaky teny. Dia
malala tsara ny olona hoe zany teny vakiny Montpera zany dia tenin'Andriamanitra fa tsy teniny Montpera Philbert. Dia nanaraka an' Jesosy izy ka na inona no ataony Montpera na inona no ataony Masera, ro Masera misarotra do rehetrarehetra misy soratra apokalipsy ireo, tsy ireo no arahako ato amin'ity fiangonana ity fa iza, tsy ireo no napahiratra ny masoko fa iza, Jesosy napahiratra ny masoko. Dia mandeha dia manao manaraka azy, dikany hoe manaraka azy manao ny asany, vao mandondona izy tonga dia ataoko ahoana ny trano, tonga dia mamoa miaraka amin'izay amen. Mahagaga zany tandremo fa misy olona Jesosy no nanasitrana azy, Jesosy no napahiratra ny masony, fa mandehandeha manarakaraka vetivety izy fa rehefa avy eo izy dia lasa. Fa misy olona tena mamikitra mihitsy na dia fa raharahany Jesosy azy, aza miteniteny hoe zany nanao an'izany taminao, vao mainka ataony ahoana, vao mainka izy niteneny vizy napahiratra ny masonao, Jesosy le zanaky Davida, tonga dia ambarany tsara mihitsy. Dia jerevy tsara le hoe tanana miraviravy lohalika malemy reraka am-po, fa mandalo atao amin'ny tokantranonao Jesosy, mandalo amin'ny lalana hipetrahanao Jesosy, dia antsovy izy na izy anakatsakana, antsovy. Inona moa le antso ataonao? Io problème aminao io, tokantrano tsy mbo mety milamina mihitsy. Androany zany Jesosy ato tokantranontsika mandalo izy, mandalo amin'ny tranonao izy. Ianao zany nareo mivady io mbola fampimonjomonjy, tsy miresaka, ndray matory ambony fandriana, ndray matory amin'ny seza salon, ndray matory ery ambony rihana, ndray matory ery ambany rihana. Sasany moa dia any an-dakozia ndray no matory, sasany dia any efa tsy ao trano tsony efa dia efa lasa. Antsoy Jesosy androany, Jesosy zanaky Davida ô, tonoana ohatr' zany koa, vondreo ty tokantranoko ty, ampidio ny vadiko any amin'ny Martine any, ampidio ny vadiko any amin'ny Martin any, za mivoaka any daholo zany na ny lalana vavy, mba hody mijaly zay, mba hitondra sakafo ato. Zao zanaky Davida mandalo anao androany, ty trosa ty tsy mbola voavatra am'izao, volana any amin'ny olona any mbola tsisy miverina ary dia efa tsy ho azo trony, fa ianao no mahay zavatra rehetra, Jesosy atsoko anao. Ty fivelomana tsy mandeha milony ty na inona asatsika. Androany ianao Jesosy mandalo dia miantso aho, ry Jesosy zanaky Davida ô, mamindrafo amiko. Fa inona ny mahazo anaty? Reraka raviravy tanana, malemy lohaliko, reraka am-po avondreo ary Jesosy zanaky Davida. Inona ny tianao ataoko aminao? Dia tonono le problème anao. Raha jamby ianao hatramin'izay tsy hainao manonona an'io, sokafo ny masonao androany, tonono zay problème anao. Ny any problème ako dia ny asako, tsy manana asa, tsy manana fidiram-bola, ny varotra atao tsy mandeha milony, ny fambolena atao tsy mandeha milony, ny asa tanana atao tsy mandeha milony, problème tafian'ny olona, jiolahy sy ny sisa. Mamindrafo amiko, dikany hoe mamindrafo amiko, ekeko ny elokako, ekeko ny adalako, ekeko ny tsy fahatokiako an'Andriamanitra, ekeko ny tsy fahamarinako. Fa misy ozona midina ato amin'ny tokantranoko ato, satria za mbola tsy marina, za mbola tsy mahatoky amin'Andriamanitra. Raha mandondona izy dia vao mainka manidiny foko, fa tsy mamony varavarana. Fa dia androany mamindrafo amiko Jesosy zanaky Davida. Inona ny tianao ataoko aminao? Tonony. Neny azy jamby izy, arabaky teny jamby izy. Misy jamby ara-panahy koa ny olona, tsy mahita an'izany, tsy mahalala an'izany, na dia efa dondomina ary ny fony mbola tsy mamoa ihany izy, dia jamby ara-panahy. Dia ny ampahiratanao ny maso, ny amahanao ny problème, dia ho hitanao fa raha vao manana finoana an'izany tsika, dia izay ny ilazana azy amin'ny Apokalipsy 3:7. Apokalipsy 3:7, manana zany finoana zany ve tsika? Zao ny ilazany azy, Apokalipsy 3:7. Zao ny lazain'izay masina, andininy fahavalo zany, izay marina, izay manana fanalahidiny Davida, izay mamoaka tsy misy manidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, efa nasiko varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy marindrina azy. Amen. Zao ny lazain'ilay manana fanalahidiny Davida, atsoa le hoe Jesosy zanaky iza, zanaky Davida ô,
fa izy le manana fanalahidy amahany io trosanao io androany. Izy manana fanalahidy amaha io fahatrahanao io androany. Izy manana fanalahidy anala io aretina aminao sy ny ankonanao io. Izy manana fanalahidy amaha io tokantrano tsy milamina io. Izy manana fanalahidy amaha io varotra tsy mandeha io androany. Izy manana fanalahidy amahana io fidiram-bola tsy tafiditra aminao io. Fa misokatra io manomboka androany fa ilay Jesosy zanaky Davida no amaha azy. De miantsoantso manomboka androany ry Jesosy zanaky Davida ô, fa tsy maintsy amaly anao izy. Na izy hitabataba hoe inona ihany ary ty Jesosy zanaky Davida lava ty e. Nareo ve fa nasiany olona amin'ny Davida koa e. De aza mirarahany zany fa vao maika maninona miantsoantso isaky mivavaka anao totovy ben'ny olona Jesosy zanaky Davida ô. Raha mandeha fiarakodinao tadovoan'ny loza zany de Jesosy zanaky Davida ô vondreo zay de mierika dolany ray tôbily tapaka frein ty tonga de atsovy. Tsisy hoaniko hanina nareo androany, tsisy sakafo androany, alina ny andro, ny apitso tsisy ampelantanana, atsovy amin'ny alina iny. Jesosy zanaky Davida ô atory ah vao mo sakafo zay rapitso. Taitra anao mifolo alina Jesosy zanaky Davida ô taitra sakafo rapitso. Taitra ndray miteny maraina Jesosy zanaky Davida ô Nikolazy mpianatra ny ofatrano mijirama voky trano ianao Jesosy zanaky Davida ô ndeha hitady ah ataovy mahita androany mpinanam-bary ianao Jesosy zanaky Davida ô meo laoka manaraka fa tsisy laoka ty androany fa hoaniko aloha ty na tsisy laoka ty vary ty androany aloha tsy miraharaha mihitsy ianao. Ry Jesosy zanaky Davida ô ianao manana ny lakile ny fanalahidy fa misy fitahina be andrasako fa mbola mihidy io fitahina io fa amin'ny anaran'io Jesosy zanaky Davida io a tompony fanalahidy voa io ary tonga de minoa ianao fa tonga de misokatra io. Halleluja. Fa ny finoanao izy no amonjena anao. Ry Jesosy zanaky Davida ô tsy manana frais monjena ny 20 taona, tsy mba manam-bola ividianana akanjo zany a fotsy manga hoentina amin'io de ahoana ry Jesosy zanaky Davida. Fa za mino fa tsy maintsy tongana fa omenao frais de omenao akanjo omenao fitahina. Amen. Any aminao ny fanalahidiny zany. Ry Jesosy zanaky Davida ô zay mivady nitady taranaka efa 4 taona nivadina nikofohany efa mitsirikitro mihitsy ny lohalika tsy mbola misy taranaka fa ho ataoko vavolombelona io lohaliko misy kitro Jesosy zanaky Davida ô fa nomenao zanaka de hijoro vavolombelona hoe io ny lohaliko nisy kitro fa tonga ihany ny zaza amin'ny farany. Ry Jesosy zanaky Davida ô maniry nianatra ny andafy mba atovy tafita fa raha tonga any a isan'ny anatevina ny asanao any ampitan-dranomasina any koa. Amen. Amen. Zany ianao manana lakile ninao izy fanalahidy de aonao izy Jesosy indro efa nasiko varavarana na mivoa eo anatrenao ka tsy misy aninao izy androany zany tonga amitsika ry fiangonana malala. Tavy mafy. Amen. Halleluja. Indro efa nasiko inonao izy eo anoloanao efa mivony varavarany fitahina ho an'izao fiangonana nazao ry voakan'Andriamanitra. Zany ny afatra mamarana ny tenim-bolana voalohany ty amin'ity taona ty satria efa hiditra amin'le 20 taona zany tsika de efa nivahan'Andriamanitra io varavarana io, varavaran'ny fahasoavana, varavaran'ny fitahina hidirana amin'ny 20 taona manaraka de nisokafana io
ka ianao zay rerareraka ao-po, anao zay malemy loaliky, ianao zay raviravy tanana, ampaherezo ozy izy Jesosy, atanjao. Dia zay na ny raha nanandro any, tsika atao tokantrano ato, aty am-piangonana, na iza maheno ahy, efa nasiany Jesosy zanaky Davida, efa nisokafany io varavarana io, tsy misy marindrina tsony io manomboka amintsika amin'ny teny zao. Raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka maty. Alefasy mafy ihany ren'olona manodidina. Goragoraka be. Ny finoanao androany dia ahitanao varavarana misokatra io. Raha mbola misalasala ianao dia mbola tsy sokatra io. Fa raha tena mino anao androany amin'izao renesantsika zao, dia ho hitanao amin'izay fa hitera azy ianao sy saotra sy hanome voninahitra azy. Satria nahoana? Magaga izy. Halleluja! Indro efa nasiako varavarana misokatra eo ny lonao izy ka tsy misy marindrina intsony. Any amin'ny Davida ny lakile, zanaky Davida, ny fanalahidy. Zay akatotsika dia mikatona, zay voatsika dia maninona? Dia misokatra. Raha misy olona zany teneninao any, mihidy aminao ny fahasoavana sy ny fitahina manomboka androany, dia mihidy amin'ny olona iny mandra-pahafatiny. Rozy anao sokafako ndray io dia misokatra ndray io. Ay fa mba ohatrany mba fa afaka ny foko taminao, sokafako ndray le varavarana aminao zany hoe. Fa ianao nampidi anazy mihitsy teo ina idiko. Zay idina dia mihidy, zay sokafana dia maninona? Dia misokatra. Zany akory ny tsy midika fa vao miala ato, taoko mahita amin'izay le olona tanànana io tonga dia vao mifanena aminay dia fa idiko ny ianao manomboka androany. Dia mihidy tokoa aniny vao idinao e. Fa sokafaka ny aminao dia misokatra io. Efa nomena zany. Ina ny antony? Zao no lazaina azy amin'ny Apokalipsy 3:7. Afatra nomena antsika ny dininy fahavalo. Fantatro ny asanao. Indro efa nasika varavarana mivoy ao anatrenao ka tsisy marindrina. Fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba mandany anarako. Na dia malemy ary tsika, raviravy tanana, malemy loaliky, reraka am-po, manana hery kely ihany tsika eo. Ka mbola tafapetraka atao am-piangonana, mbola mavony sapata, mbola manana fitahina kely mitra fa mbola mavita mandoam-pahafolony, mbola mahatoky amin'iny kely iny, mbola mahatoky amin'ny fanatitra, mbola manao M7000, mbola manao ezaka fanorenana fiangonana, fanorenana fividianana sonao, fanoanana ny asa ao, dia mbola misy hery kely any amintsika. Ka na dia mafy aza ny tafiotra sy ny fanenjena sy ny opaopa isan-karazany eto ihany tsika. Tsisy miala eto satria hoe any amin'ny Jesosy zanaky Davida io ny lakile, ary izy hanokatra ny varavarana. Dia manana io hery kely io tsika. Tsy hoe tanteraka tsika, tsy hoe tsika ny masina indrindra, tsy hoe tsika ny tsy mbola manota intsony fa dia efa anjely. Fa na dia manana ny fahalementsika ary tsika dia io hery kely ananantsika io mbola hoentintsika manompo an'Andriamanitra. Hery kely ananantsika mbola entintsika manao ny ezaka, na amin'ny antokopira, na ny loholona, na ny diakona, na ny dorcas, na ny samaritana, na ny mpanao délivrance, na ny fiangonana tsarafy, dia mbola misy hery kely ihany ao. Dia fantany Jesosy io hery kely eo amintsika eo izy, aona izy. Fa manana hery kely ihany ianao izy. Fantatro ny asanao, fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba mandany anarako. Tsy mba mandany anarako. Tsy mba mandany zany Jesosy zanaky Davida izany, zany Andriamanitra pariny lanitra sy ny tany izany. Andininy fasify, indro laiky ny sasany ao amin'ny sinagogan'ny Satana, zay milaza ny tenan'io jiosy, kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iakoko ny lony tongotra ao ireo, ka ho fantany fa zaho efa tia anao. Satria efa nitandrina ny teniko amin'ny faharetana ianao. Zaho kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy, zay efa hiatra amin'izao tontolo izao fizaha-toera zay monina ambony tany. Ho afainganao tany mafy zay anananao, mba tsisy aka ny satroboninahitra ao. Amen. Tany mafy zay inona ozy izy? Zay anananao. Io hery kely ananantsika io. Satria tsika efa nitandrina ny teniny tamin'ny faharetana, amin'io hery kely ananantsika io
za kosa izy hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro ny fakapanazy efa hiatra amin'izao tontolo zao ho fizahan-toetra reny zavatra mitranga trosa tsy afaka tsy fampinarabola tokantrano tsy milamina zay atao tsy mandeha miloniny tsy fananana asa reny zany fitsapana fizahan-toetra omena atsika fahitan'Andriamanitra misy hery kely ihany amintsika hitazonana any reny mbola mahajoro ihany tsika na dia eo ary zany fakapanahy maro samihafa izany a dia ozy izy hoe za hiaro anao amin'ny fakapanahy zay efa hiatra amin'izao tontolo zao fizahan-toetra zay monina ambony tany fa efa nitandrina ny teniko anao za hiaro anao ho voavonjy amin'izany toerana izany dia ao anao ozy izy hainao tsara ozy izy a andiny fasivy indro alaiko no sasany amin'ny sinagogan'ny Satana zay milaza ny tena no jiosy kanjo izy fa mandainga milaza tena fa jiosy kanjo izy mpandainga gasy petaka zao dia jiosy hony izy dia raha tsy tononona amin'ny teny jiosy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy dia verina olona mpaninon'ireo izy mpandainga reo na dia Jesosy nombona tao amin'ny azy fijaliana aza nisy dika teny telo hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjaka ny jiosy nisy dika teny hebreo dika teny grika dika teny latina romana samihafa ny tsony jiosy any Jesosy sy ny grika any Jesosy sy ny romana any Jesosy ny latina dia raha tsy tononona amin'io dia tsy izy verina reo dia lazainy eto io fivavahana jodaisme io sinagogan'inona io izy fa manina moa Jesosy milazany hoe sinagogan'ny Satana satria io no namono an'izy io niny namono an Jesosy reo olona reo dia fivavahana io ny alana Jesosy ka nilazaina hatraty amin'ny apokalypsy izy mbola napetra ny afatra farany sinagogan'ny Satana reo mandainga reo milaza tena hoe jiosy nefa tsy izy akoriny mandainga fa reo ozy izy izay mandrebibreby sy mampiravoravo tanana ny vahoaka an'Andriamanitra ataoko mekoaka ny lohany tongotra reo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka nisy demoniaka zay tao amin'ny foibe tovovavy kely zay nipetrahan'ilay devoly Belzeboba sy Lucifer ny tao aminazy dia nisy olona hafa koa tao marary koa dia rehefa nitestena ilay tovovavy io reto olona vehivavy anankiroa reto ny netsika ny anankiray ramatoa bevoka tsy mifankafantatra reo olona reo le ramatoa anankiray a tsy vavaka apokalypsy fa manana ny fiangonany fa netsika amin'izay le devoly io dia mba nanontaniako tao fantatra reo nga reo olona reo dia ozy izy hoe io ozy izy mekoaka aminay reto ozy izy mekoaka aminay za ozy izy nanao ny aretina amin'io bevoka io ozy izy zay nanao andreo ozy izy zareo mekoaka aminay reo dia efa nampiresaka tao zany le devoly dia nanonona anarana fiangonana tao fiangonana zao a tsy laninareo sy namanay reny ozy izy ary fiangonana zao koa tsy laninareo kosa raha fiangonana zao reny ray ozy izy anay daholo reny fa le fiangonana mamoaka devoly haute gamme moderne écrire io a 5000 volta iny ny tena mpinana anareo mihitsy iny zay ihany mody mampiasa an'ireny mody mihitsy zay dia mody mivoaka ozy izy dia anaovanay propagande fa inareo ihany mifavalinay dia izy mantsy anazy hitako ny tena tsy laninareo reto judaisme reto ny tena tsy laninareo reto ny tena tsy laninareo satria io ny tena enjana indrindra raha kristianina zany tsy isy dikany aminareo zany fa reto judaisme reto zao ainao tsara ny lazan'ny apokalypsy an'ireny raha matanjaka reny dia sevo makaty ary amoaka anay fanatriketo fa olainay baraketo reny sevo manonona n'io anarany fanononany azy io izy fa fanala baraketo zay raha matanjaka reny fa reny ny tena lazain'ny baiboly hoe mpandainga dia gaga za mbola tsy namaky perikopa fa alina vao namaky perikopa ahoana koa ary ty fa tena le lazain'le devoly ry mihitsy eny ty tenina teo hoe indro laiky ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana zay milaza ny tena n'io jiosy kanjo tsy izy fa mandainga indro ataoko tonga ekoko ny lohany tongotra ao reo ka ho fantany fa izaho efa tianao
ho fatan'ireo olona mpanenjika sy fahavalontsika rehetrarehetra reo fa Jesosy androany efa mandalo atao amintsika apitraka ny tanana miravoravo ampatanjaka ny lohalika malemy ampatanjaka ny reraka-po fa reny tsy maintsy mbola ndoalika eo koko ny lotsika reny rehetrarehetra ireny dia iny moa nataon'ireo jiosy ireo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ino nataon'ireo Apokalipsy 2:2 ny andinin'ny fahasivy Apokalipsy 2:2 ny andinin'ny fahasivy fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao ary ny fitenenan-dratsy opa zany io le opa evanjelika sy opa isan-karazany reny ataon'izay milaza ny tenany jiosy kanjo izy fa inona ozy izy zany ty fivavahana jodaisma ty zany tena sinagogany inona mihitsy ty zany tena io zany ny tena lohany tsy ny fivavahana kristianina lazaina hoe sinagogany satana fa inona ozy izy milaza ny tenany hoe jiosy sinagogany jiosy fitenenan-dratsy ny opa rehetrarehetra ataony ianao ny langa rehetrarehetra afafiny fa ny olona mana-tsaina mandinika an'izany teny zany sa tsy mandinika andinika fa ny kely saina tonga tiany dia mandray an'izany opaopa sy fitenenan-dratsy atao amin'izany fiangonan'Andriamanitra zany fantatry Jesosy io zany io le manana ny lakilesy fanalahidy amo fantany io dia ampahireziny amin'izay tsika mba tsy ho voareborebo ny saindalin'ny satana sy ireny sinagogany satana milaza ny teniny jiosy tsy izy nefa mpandainga reny dia ozy izy andininy fahafolo Apokalipsy 3:7 andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo satria efa nitandrina ny teniko amin'ny faharetana ianao za kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro ny fakapanazy efa hiatra amin'izao tontolo izao fizahatoera izay monina ambony tany amen ho avainga anahy tany mafy izay anananao mba tsisy akany inona avaingana Jesosy anao inona moa izy amono inona izy amono varavarany fahantrana izay mampahory antsika hatramin'izay hivoahantsika tao amin'izany fahantrana izany hivoahantsika tao amin'izany fahoriana izany hivoahantsika amin'izany problème isan-karazany izany efa tonga sady atao tokantranotsika izy amen tany mafiny izay anananao mba tsisy akany sariboninatrao amaranany azy zay maresy zay maninona ozy izy zay maresy dikan'izany tsy maintsy miady ianao zany tsisy an'izany hoe resy tsy miady zany ao anao no resy nefa tsy niady fa tsy maintsy miady ianao nefa raha miady ianao ho mpandresy sa tsy ho mpandresy tsy maintsy mpandresy tsika satria manan'ilay Jesosy zanaka Davida maty ny levony nantsangana araka ny soratra masina zay maresy ozy izy dia ataoko ahoana ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala eo intsony izy ary soratako amin'ny anaran'Andriamanitra ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy any amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao zay maresy azo antoka zany tamin'ity fiangonana ity napahiratra ny masonao maty amin'ny fanomponan'ny tompo ato ianao voaka mpandresy ianao tonga Jesosy velona ianao tonga Jesosy voaka mpandresy ianao tonga amin'ilay lanitra vaovao sy Jerosalema vaovao tsika halleluja manana hery ahoana ny habe ny heritsika manana hery kely any ianao fantatro Jesosy fa mbola manana hery kely any ianao na dia eo aza ny fankalana ny fanenjena ny opa sy ny fanaratsiana alefa ny rehetrarehetra na ny any ivelany na ireo avy eo amin'ny sinagogany satana ireo na retado amintsika efa niala ireny dia tsy tahotra tsy henatra tonga amin'ilay fitena hoe ny tsipadolaka ny tany tato ny nenon'Andriamanitra azy ny tahin'Andriamanitra azy ka rehefa ny adalany sy ny finony lainga sao alefa ny olona rehetrarehetra any dia niala tsy nandinika akoriny dia rehefa niala dia lasa manao avocat du diable indray izy indray mijoro vavolombelona fa za mihitsy ny tao fa tsy izy tsony io mijoro vavolombelona amin'izany fa itsika tsy matahaka izany fa na manana hery kely tsika manana hery kely tsika fa hery kely ananatsika io dia fikiro mafy io fa fahasokafan'Andriamanitra ny varavarana fa raha maharesy tsika ozy izy
zay maharesy dia aninona ozy izy ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary dia ny anarany efa mipetako amin'ilay Jerosalema iny ozy izy vaovao zay manatsofina aoka izy eny zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana zay manatsofina ozy Jesosy matsy an'ilay jamba ny finoanao namonjenanao amen amin'ny tianantsika an'izay rehetrarehetra zay inona ary zany no famitinana raisitsika ilay Isaia 5:30 teo Isaia 5:30 andininy 7 ampahirezo ny tanana miraviravy ary atanjano lohalika malemy lazao amin'izay reraka po hoe mahireza aza matahotra indro Andriamanitra reo avy mitondra famalina dia ny famalian'Andriamanitra eny izy tokony ho avy ka hamonjy anareo dia raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka maty ho avy izy fa amintsika miresaka zao efa tonga izy satria efa nahiratra ny mason'ilay jamba dia ampahiratra ny mason'ny jamba ary ampahaladiny ny sofiny mareniny dia tsy ambikimbikina tahaka ny diera mandringa ary ioby ny lelan'ny mona fa hiboiboika any anefitra ny rano amen ary isy reny rano any amin'ny tany karakaina amen io ilay fitahina ry ava malala amin'ny fiangonana rehetra hiboiboika avy any anefitra ny rano ary isy reny rano any amin'ny tany tsika karakaina ny fantrana tsy fampina ny problème isan-karazany tsy fanananasa sy ny sisa tsisy rano na hosotrony efa miboiboika izy ankehitriny ary ny reny rano efa tonga ny alonalina mitareny rano dia ho tonga fahary tokoa ary ny tany mangetana ho loha rano miboiboika amen ny fonena zay nitsany ambody dia aniry volotara sy zorozoro ary isy lalambe tsara makany nosy be anala dia lalana voavoatra makany mananara tonga hatrany Fort Dauphin tonga hatrany Ambilobe sy Voemar reny lalana ratsy rehetra zay tsy voatonoko reny zany a isokatra ny lalana satria efa ho avy Jesosy hanokatra azy zay atao hoe lalana fahamasinana tsy mba handeha izany tsy madio fa Jehova omba azy ka zay mandeha amin'ny lalany dia tsy ho diso any na dia ny adala azy tsy isy liona sady tsy akaran'ny biby masika tsy ho hita ao ireny fa ny navotana no ndia azy izy moa ty biby masika sy liona ty io le devoly reo le Beelzeboba sy Lucifera mampantra sy mampahory mampijaly atsika tsy ho tafiditra ato tokantranontsika tsony reo fa ny varavarany ny afo be fa ny sokafa ny idiran'ireo mampamangy an'ireo eny navotany Jehova iveriny ka hakany ziona amin'ny fiobiana ary ny fifaliana mandrakizay no eny andohany azo fifaliana sy faravoravona izy ka dia andositra ny alehelo sy ny fisetona ho porofotsika zany amin'ny 17 ny volana ho 20 taona io hakany ziona amin'ny fiobiana isika fifaliana mandrakizay no loloavitsika azo fifaliana sy faravoravona ny voakan'Andriamanitra rehetra ka dia andositra ny alehelo satria tonga Jesosy zanaky Davida taovy mafy ny teka halleluia ao arao ty tehaka ty miaraka tsika pero ny zava-maneno dobo ataovy hoe mbola tsy mitehaka mafy ohatry zany hatram'izay goragoraka be efa misokatra ny varavarana ka tsisy anindrina intsony raha tsy mino an'izany ianao dia aza mitsangana ary fa hivavaka tsika Jehovandriamanitra raha eo misaotra anao ny amin'ny hafatra zay nomenao anay tamin'ity androany ity misaotra tombo fatafitany ny hafatra satria ho ianao hoe ampahirezo ny tanana miraviravy atanjao ny lohalika malemy lazao mireraka ampo hoe mahireza aza matahotra fa indro Andriamanitra ho avy hitondra fahamaliana tonga Jehova hitondra famonjena misaotra raha eo fa
jamba tokoa zay hatramin'izay ka rehefa nandre zay fa mandalo atao tokantranonanao dia niantsoantso ny kika zay nanao hoe ry jesosy zanak davida ô mamindrafo aminay averenitsika zany isa 2 manginonareo aza miantsoantso eo ianareo e sy renareo ve zany hoe manginonareo e mbola mitenena farany ao nareo fifakaitsika oi jesosy inona ny tianao ataoko aminao inona ny tianao ataoko aminao inona ny tiako ataoko aminao mandehany ny finoanao no nanasitrana anao androany meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleluya halleluya dia mandehana manaraka an' jesosy satria nositraniny ianao misaotra tompo misaotra raha eo amin'izany ny afatra lehibe nomenao ny fiangonanay zany anao ny jehovah ny dera sy ny atra sy ny voninahitra mandrak zahay ho an'ilay jesosy zanak davida kosa ny atra sy ny saotra sy ny dera hatramin'ny taloha indrindra koa mandrak zahay halleluya amen Inona no narisika anao le fanaovana batisa amin'ity androany ity? Narisika zany dia mba atsapako zany hoe tena zava-dehibe ny batisa dia zany narisika anao batisa sy avovontsy ny fanako. Anao Rahalahy Fidelisy, zao ve anao vao mpikambana apokalypsy sa efa mpikambana teo aloha ihany? Voaingana. Dia inona nahatonga anao hoe andeha hanao batisa teo amin'ny apokalypsy fa tsy fiangonana hafa? Taty amin'ny apokalypsy zany narisy latra anahy zay ny nahatonga kalazany faharoapolo taona ny fiangonana apokalypsy maneran-tany ny atomboko no azam-bana anatin'izay rehetrarehetra izay manao ihany koa ny programme anasa anatin'izay fankalazana nykotikan'izay. Ya ny fankalazana faharoapolo taona moa zany dia amin'ny 17 ny volana oa ao amin'ny Colosseum
io fotoana io zany a dia iraisan'ny fiangonana apokalipsy rehetra iran'ny Madagasikara. Misy koa reo mpivavaka apokalipsy avy ny ampitan-dranomasina zany a no avy hanatrika azy io, anasana izy io a ny fiangonana rehetra sy ny mpitondra fanjakana rehetra, satria nisy fanjakana efatra zany nefa ny fandimby teo a tamin'ny fotoana 0 taona inorenan'ny fiangonana apokalipsy zay. Dia ny fitondranan'ny deuxième république nitarihan'ny filoha amiral Ratsiraka, talohan'ny tarihan'ny filoha Zafy Albert ny troisième, tarihan'ny filohan'ny Ravalomanana, filoha Andry Rajoelina, dia ny filoha fahadimy zany ny filoha Perinasa amin'izao fotoana zao Iera Jaonaromampianina zany, anasana ireo mpitondra fanjakana rehetra izay fandimby zany tao anatin'izay 20 taona niorenan'ny fiangonana apokalipsy zay. Ya dia manahoana ny fiangonana manokana eto amin'ny Moramanga, ahoana ny fanasana izay fiangonana eto amin'ny Moramanga izay anatin'izay fankalazana 20 taona izay ihany? Ny eto Moramanga moa zany dia misy hatrany Nosy-Beanala any zany ny régional'ny fiangonana Moramanga sy hatraty Amboasary aty zany sy ny manodidina rehetrarehetra. Dia efa mihomakomana daholo satria amin'ny fotoana io moa zany dia iraisana ny fitafiana anaovana fotsy manga daholo zany ny fitafiana anaovana amin'ny fotoana io, ary mihomakomana an'izay daholo ny fiangonana na ny korala na ny fanomanana ny fre koa, dia ny foibe koa fa manomana ny toerana ivatanana ny vahoaka rehetrarehetra Madagasikara zay ho avy amin'io fotoana io zany, satria l'écologie Matsonjobe io moa zany eo amin'ny olona 50 millions zakany, dia miezaka ny tsiraray avy satria mety tsy omby io toerana io zany mba ho sambo tonga lolo daholo zany raha zay afitsin'ny olona zakany io toerana io zay raha 50 000 zany dia vitsivitsy. Teritery ihany le toerana raha ny amaroan'ilay mpivavaka apokalipsy eran'ny Madagasikara zany. Afatra farany ngambany ho an'ireo mpino kristianina amin'ny fiangonana apokalipsy sy vahoaka malagasy rehetrarehetra mihitsy. Io zany dia natokana ihany koa hitondrana-bavaka ny firenena amin'izao toerana misy azy izao mba isian'ny filaminana sy ny fandriampahalemana sy ny fitahiana ho an'ny vahoaka rehetrarehetra. Ny vahoaka apokalipsy sy ny kristianina rehetra moa dia asaina daholo tsisy hakanavaka mihitsy zany ny fiangonana kristianina rehetra zatra ny fiangonana reniny sy ny zandrany rehetra, dia manentana ny fiangonana tsiray mba samby efa eo amakomana satria efa eo amin'ny ray volana sy tapany eo sisa dia migadona io fotoana lehibe io isany. Tanjitsika hitsanjana